Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony finoantsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy midera mankalaza anao indray izay Andriamanitro fa mbola omenao ty andro tsara, ampandalovinao eo amin'ny fiainanay, ahatsiarovanay ny fahatsaraanao Andriamanitra sy ny ataonao rehetra, ka ampamirapiratinao ny tavanao aminay tsirairay avy. Misaotra anao izay Tompo, satria toa tsapanay tokoa, fa na dia mandalo fizaham-toetra sy fahoriana ary izahay, dia ianao no miambina ny fanahinay tsy ho resy, tsy ho reraka, fa hijoro mandrakariva anatrehanao. Amin'ity anio ity, andre hiaino ary hamaky ny teny avy amin'ny soratra masina izahay, mitenena ianao fa miaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ny bokin'ny fitoamaniana toko 7, andinin'ny 520 hatramin'ny 720 ry havako, no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Fitoamaniana toko 7, andinin'ny 520 hatramin'ny 720, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fahanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo ity mofinaina tsika androany ity, dia sokajiny ny mpandinika fa ivony ity fanambarana eto amin'ny toko 7 manontolo ity. Io no ato ny toko 7 ary toambara mihitsy fa ivony boky ny fitoamaniana manontolo mihitsy. Ny boky ny fitoamaniana dia boky izay nosoratan'i Jeremia mpaminany, ary boky izay entina hiandrandrana fanantenana, hiandrandrana ny amin'izay ho avy ny jiosy fahizay. Amin'ity anio ity ary havako dia andeha ho jerentsika izany fiandrandrana ny fanantenana, fiandrandrana ny famonjena amin'ny fiandrasana an Jehova. Ny voalohany, ny fiandrasana an Jehova dia andrasana amim-paharetana. Ny fiandrasana an Jehova dia andrasana amin'ny faharetana. Ny andinin'ny 520 sy ny 620 ry havako malala, dia manambara i Jeremia mpaminany ny amin'izay tokony hiandrasana an Jehova amin'ny faharetana. Toa tsy mifanalavitra ny ambara ny voambolana samihafa izay ampiasaina, tahaka ny hoe manantena azy, mitady azy, miandry azy. Ny hoe manantena azy eo amin'ny andinin'ny 520 dia toa ilaza hoe miandry amin'ny paharetana, ampiandraso ao aoriana, miandry amin'ny ho avy. Ary toa ilaza izany fa ny fanantenana izay ambara eto dia tsy maintsy fanantenana amin'ny paharetana. Ary toy izany koa no voalaza eo amin'ny andininy tapany faharoa amin'ilay hoe miandry azy, dia entina ilazana fa andrasana Andriamanitra amin'ny fitalaona, andrasana izy toa
atao matetika mihitsy ary andrasana amin'ny fikarohana, amin'ny fitadiavana, amin'ny fiazakazahana mihitsy izany fiandrasana an Jehova izany. Ny 120 izay milaza hoe tsara ny miandry ny famonjena, dia toa milaza fa miandry ao anaty tebiteby lalina atao miodikodina tao tandrimo, eny tao anatin'ny fisedranany mafy sy ny marary mihitsy ny fiandrasana izany famonjena an Jehova izany. Izany rehetra ry havako malala dia samy manambara fa andrasana ampaharetana ny fiandrasana ny famonjeny Jehova. Andrasana ampaharetana atao mampahatsiaro antsika ny Jeremia izay efa mampitodika ny olona ho amin'Andriamanitra ao anatin'ny fiainana tony sy mety sy tsara. Mila anadino an'Andriamanitra ny olona ka ampitodiana indray hiverina sy hitodika ampaharetana any amin'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, asongadiny ity mofonaina ity fa andrasana amin'ny fahanginana izay midika hoe mangina tsy miteny mona, eny fiandrasana amin'ny mpilaminana no fiandrasana ny famonjeny Jehova. Ambara eo ry havako malala fa ny maha izy azy ny tena manontolo na ny fihizina ny zanak'olombelona, lay fanahy, lay aina, lay maha izy azy ny tena no miandry an'Andriamanitra. Rehefa jerena manko ilay dikan'ilay teny eo amin'ny 120 hoe dia amin'ny olona izay mitady azy, dia ny olona izay ambara eto dia lay fanahy, lay aina, lay fihizin'ny olona manontolo no miandry ampaharetana, ampilaminana ao anaty tebiteby miandrandra ny ho avy. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, fomba ny mino arak'izany ny miandry an'Andriamanitra ao anatin'ny faharetana. Efa ampianarin'ny soratra masina mandrakariva isika anana fanantenana ny amin'ny ho avy, hiandry sy hanantena ny amin'izany fahatongavan'ny Tompo izany, ny faharetana amin'ny fivavahana, ny faharetana amin'ny tenin'Andriamanitra no mitarika antsika toky ny famonjen'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay ambaran'ity mofonaina ity, ny fiandrasana ny famonjen'i Jehova, ny fiandrasana an Jehova dia fiandrasana amin'ny fiaretana, fiandrasana amin'ny fiaretana. Hoy ny 117 manao hoe tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Ilay olona izay voalaza eto indray ry havako malala dia tsy mitovy loatra amin'ilay olona voalaza ny 520 izay milaza ny fanahy, milaza ny aina. Fa ilay olona voalaza eto amin'ny 117 dia entina ilazana lay lehilahy matanjaka, lay lehilahy mpiady izay vonina hisedra ny fisedrana ara-batana, fisedrana izay mpahazo ny olombelona. Efa hitantsika taratra tao amin'ny Jeremia mpaminany izany ry havako. Jeremia mpaminany izay nanomboka ny asany fony izy mbola tanora, ary ambara fa tanora eritrerony no nanomboka naminany. Ambara aza fa mbola tanora latsaky ny 30 taona izy no nanomboka izany, kanefa efa nisedra ireo toe-javatra maro samihafa,
Ary raha miteny izy eto manao hoe tsara amin'ny olona ny mitondra zoga raha mbola tanora izy, dia natombony teo amin'ny tenan'izy Jeremia mpaminany mihitsy zany, fa nitondra zoga mbola tanora loatra izy. Eny, ny antsoina hoe tanora dia hoe tamin'ny fanombohan'ny fiainany, teo amin'ny ivon'ny fiainany dia efa nitondra zoga izy. Toe-javatra maro samihafa ry havana no nahatrehan'i Jeremia, ary zany no nahatonga azy nanoratra izao bokyny Fitoamaniana izao, satria tao anatin'ny zoga izay nentiny no nampirotsad-dranomaso ka nampitomany ary nahatonga azy hanoratra ny bokyny Fitoamaniana. Ny mpandinika maro ary moa dia miteny mihitsy hoe ilay mpaminany be ranomaso, mba tsy lazana hoe ilay mpaminany be koretaka. Tsy nandeha ho azy zany ry havako malala fa nentan'ireo zoga na fiaretana samihafa tao anatin'ny fahatanorana izay natrehany, ary dia ambara aza fa dia maty martiora, maty novonoina noho ny amin'ny faminaniany ny amin'ny Jehovah mihitsy ity mpaminany ity. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy ampaharetana fotsiny no iandrasantsika ny famonjen'ny Tompo, fa amin'ny fiaretana ihany koa. Ny Tompo mantsy dia miteny amintsika mazava fa ento ny zogako ka mianara amiko ho Jesoa Kristy. Ao amin'ny Jesoa Kristy ilay efa nitondra zoga, efa nitondra ny marary, efa nitondra ny fanaintainana rehetra no ianarantsika ihany koa amin'ny fanarahana dia azy. Tsy mandeha ho azy ry havako malala ny fizahan-toetra sy ny fisedrana izay lalovan'ny mpino, fa manahaka sy manaraka fotsiny ihany izay hitondran'ny Tompo atsika. Anio ary mampanantena sy manolotra ny famonjena ho atsika ny Tompo, raha vonina tokoa isika hiaritra ny hazo fijalian'ny Tompo, raha vonina isika hiaritra ny amin'izay ho ataon'ny hafa, raha vonina isika hitomban-dahy, ho lehilahy mpiady, ho lehilahy matanjaka eo anatrehan'ny fiaretana, eo anatrehan'ny fanenjehana, eo anatrehan'ny zoga izay mahazo ny kristianina. Ravako malala aty am-pamaranana dia mamerina amintsika indray ny tenin'Andriamanitra fa tsara miverina intelo no hitantsika voasoratry ny mpaminany Jeremia. Ny tsara voalohany anambarana ny fahatsarana Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra izay mamonjy atsika. Ny tsara eo amin'ny andininy fahatelo, eo amin'ny fahatelo eo amin'ny andininy fafito amby roapolo, dia anambarana ny fahatsaran'ny olona izay vonina hisedra ny fiaretana. Fa ny andininy fahaenina amby roapolo kosa anambarana ny fahatsaran'ny fifandraisan'Andriamanitra izay tsara sy ny olona izay tsara vonina hiaritra ny fiaretana. Ka ingany ry havako malala ao amintsika izany, ahafahantsika manaraka marina amin'ny Tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahasoavany. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao sy mideranao izay ny amin'ny teninao izay ambaranao sy zaranao aminay. Tompo, misaotra anao izahay ilay Andriamanitra izay mihevitra anay mandrakariva ka manome ny tsara indrindra ho anay dia ny famonjenao. Sady Andriamanitra tsara ianao no mpanao ny tsara raha teo, koa ianao Tompo no hanolotra ny fahatsaram-piainana rehetra ho anay. Mivavaka aminao izahay amin'ity andro anio ity, ankininay aminao ny
ireo rehetra izay mandalo ady sarotra, mandalo fisedrana, mitondra zoga ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, mitondra zoga noho ny amin'ny fiarahamonina, mitondra zoga noho ny amin'ny manodidina azy, mitondra zoga amin'ny lafiny rehetra. Angatahanay sy ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra ary Andriamanitra Ray sy Zanaka fanahy masina. Amen.